Angpafanina ndray topolasy topoko vavy no tsy tena tokatrano amin'izao alahady alina zao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika ny araba ary asaina mpanajanatsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tontolon'ny baolina kitra ny antsika manomboka ny fotoana amin'ny ariva ity niditra teo amin'ny andro faharoa ny fiadiana ny tompondakan'Analamanga dia taranja baolina kitra izay tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina sy teny Carion tateriny namana zakin'ora kotomanina amintsika ny vokadalao tamin'ireo kianja roa ireo. Vokatra anisan'ny nanamarika ny andro faharoa ny fiadiana ny tompondakan'Analamanga taranja baolina kitra sokajy diviziona voalohany natao androany ny nanamontsana ny ekipan'ny plus tamin'isa enina ny ekipan'ny tany formation tany Carion. Ny alohan'ny fialatsasatra nefa dia mbola ohatrany ny isa teny amin'ny solaitra be. Nanokatra ny isa ho an'ny plus ibela tamin'ny alalan'ny penalty teo amin'ny niditra fa 50. Ibela zambola napiditra baolina roa hafa ho an'ny ekipany teo amin'ny minitra fa 7 sy 7 Vai que vai. Se estica nessa. Sai. Samy napiditra baolina iray avy kosa Izola sy Flavio Ardino teo minitra fa 1 amin'ny 70 sy fa 4 amin'ny 70 ary fa 7 amin'ny 70. Navita ny valinadiny arak'izany ny ekipan'ny plus. Raha tsy ivona tokoa mantsy dia nisaraka adisala rainoraino rotota nandritra ny lalao mandosina taony alahady lasa teo tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina. Nanarak'izay dia resin'ny ekipan'ny Uskafut tamin'isa rainotra ny ekipan'ny Kosfa. Iteolozy no napiditra i baolina tokana ho an'ny komina Antananarivo renivohitra teo amin'ny minitra fa 7 amin'ny 20. Niadatra amin'ny farany ty lalao ty satria asamy manana fahavononana ibata fandresena ny rotota tao ry ny adisala roa nataon'ny rotota nandritra ny andro voalohany. Ary farany tany Carion dia tamin'ny elanisa tokana rainotra ihany koa no nandresen'ny ekipan'ny Knaps Sport tanàny ekipan'ny Mama FC. Teny amin'ny kianjan'i Mahamasina indray dia nanamafy ny larana voalohany vonjomaika misy azy ny ekipan'ny Asadema rehefa nandresy ny ekipan'ny Kosben tamin'isa 3 Mariana fa efa nandresy tamin'isa 4 ny ekipan'ny Serana-piaramanidina tamin'ny lalao mandroso. Torak'izany ihany koa dia antana ny larana faharoa vonjomaika ny ekipan'ny Fosa Junior FC Tana satria nandresy tamin'isa rainotra ny ekipan'ny Miva FC. Ny Miva FC izay efa niondrika tamin'isa 2 nandritra ny andro voalohany. Avy hatrany moa dia itoka hiditra amin'ny andro fahatelo ny alahady avy izao ity fiadiana ny tompondakan'Analamanga sokajy D1 ity. Ny alarobia kosa no anaovana ny andro faha-4 amin'izany fifaninanana ho azy sokajy diviziona voalohany eto Analamanga izany.